Hafatra etni Pasteure RATIANARIVO Léa. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy Tompo, ilay zanak'Andriamanitra nahidiny ray tetỳ ambonin'ny tany mba hanome fiainana ho anay tsiraray avy. Ary misaotra anao indrindra satria nomenao anay izay olom-boafidinao amin'ity maraina ity, izany fiainana izany. Ary marika izany fiainana izany ny fahavelomanay, nanomezanao anay tombon'andro, nanomezanao anay fofinaina mahavelona. Fa n'inona izay mety herinay na tanjakay, na fahaizanay, na ny fari-piainana misy anay, ka nieritreretinay hoe izay no nahavelona anay dia zava-poana izany eo anatrehanao. Fa ianao ilay zanak'Andriamanitra mihitsy no tonga indray mbola manome famindra-po aminay, marika izany fa fitiavanao. Sokafy ary ny fonay amin'ity maraina ity mba handraisanay ny vatsim-panavy aminao, ka ho tena mpiaino mpankatoa izay Jesosy fa tsy ho mpiaino sadasada na mpiaino mpiatsara velatsia, na ho mpiaino mitady fotsiny ny tombotsoa ho an'ity nofinay ity, kanefa rehefa avy eo dia miteny ratsy ny anaranao, manombo anao isan'andro eo ambony hazo fijaliana. Tompo malalo, haidio ny fanahinao masina amin'ny isam-batan'olona, hanoritory ny fovato mba ho tonga fonofo, haniriany ny teninao sy hanjakany ny teninao. Ny mpanomponao kosa Jesosy izay nofinidinao dia manetry tena mandrakariva eo ambany helatry ny fahasoavanao, ary dia mahatoky sy mino fa ny fanahinao masina no apporté ihany Jesosy malalo, ary dia ny sitraponao irery ihany Jesosy no ho voambara sy ho voatory ary tsy hanatahotra aho na ho menatra satria fantatro fa ilay mpamonjy sy nanavitra no efa manome fiainana ho ahy ary mampandresy ahy satria manatanteraka ny sitrapony izay rehetra manara-dianao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy sy mpanavitra anay no hanaovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary dia mamerina ny fiarabana ho antsika tratra ity taona 2024 ity. Taona izay mbola meny tompo antsika tombon'andro, hahavelomantsika, ahafahantsika manatanteraka ny sitrapony. Ny faniriana sy ny tso-drano omenantsika dia oka antsika tena ho kristianina mpanara-dia marina ny Jesosy Kristy Tompo, fa tsy ho kristianina sadasada, kristianina mipetraka eo amin'ny seza ampovoany amin'ny seza anankiroa, ka sady tsy an'Andriamanitra no mandeha amin'ny lalan'ny devoly. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampahirezana amin'ity andro an'ity dia amin'ny epistily ho an'ny Jaona 1:5, andiny 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Izay rehetra miro fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia ny nitiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao? Afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Amen. Ny fampahirezana izay omeny tompo antsika amin'ity maraina ity na ny vatsim-panahy izay ho raisintsika dia mitondra ny lohateny hoe ny toeran'ny mpandresy. Anisan'ny antony anankiray hanoloran'ny olona iray ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy dia ny hananany fiainana kristianina feno fandresena. Mila mahafantatra nefa ny kristianina iray fa Jesosy Kristy irery ihany izay nalefan'Andriamanitra iray no
manana sy tompony teny farany eo amin'ny ady izay atrehan'ny mpanaradia azy amin'ny atsipirian'ny fiainan'izy ireo. Zany hoe raha mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy tompo ianao, mety mieritreritra ianao hoe mankany am-piangonana isan-kalahady, mihaino ny toriteny etseroa, mijery ny raha filazantsara amin'ny fomba maro samihafa, kanefa mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy, mbola tsy nandray an'i Jesosy dia tsy anana sy tsy ho any amin'ny toeran'ny mpandresy velively. Fantatsika tsara fa indray androany rehefa tapa-kevitra ny olona iray hiala amin'ny ratsy fanaony ary saraka tsy hanao ny fanaony izao tontolo izao, na amin'ny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, dia mandray ny famindram-po sy ny famelan-keloka izy noho ny fandreseny sy noho ny fanatrehan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany sy ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatiny ka mitondra ny fanafahana ho azy. Izay no mampirisika sy mampahiry antsika ny haharitra amin'ny fanarahana sy ny fanompoana an'i Jesosy Kristy ka mahatonga antsika hanohitra ny herin'ny fahotana sy ny aizina. Indray andro rehefa nanontaniana ity lehilahy kristianina, efa antitra iray, hoe inona no sekret tokony atao mba hananana toe-tsain'ny mpandresy na azahoana fandresena. Tena maly ity lahy antitra izay manana ny fomba fijeriny amin'ny lafiny tsara mandrakariva eo amin'ny fiainany hoe novakiako izy ny boky farany ao amin'ny baiboly ary fantako hoe hanao ahoana no fiafaran'ny tantaram-piainako rehefa hifarana izany. Fantatro izy fa any amin'ny toeran'ny mpandresy no izy ahy. Ny fanantenana no anisan'ny élément vital anankiray izay lazain'ny tenin'Andriamanitra mba hahafahantsika miady sy manohitra ny herin'ny ratsy, ny herin'ny satana, ny aizina. Ary azo adonona fa rehefa mandray sy nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy ianao, dia manao ny sitrapony manaraka ny teniny, dia any amin'ny toeran'ny mpandresy no hisy anao amin'izao vanim-potoana iainanao izao sy amin'ny fotoana rehefa hiara sy andao ty tany ty ianao. Petraka amintsika ny fanontaniana hoe any amin'ny toeran'ny mpandresy ve no misy atsika tsiraray avy sa any amin'ny toeran'ny resy? Tehirizo ao anatin'ny fonao ny teny izay nolazain'i Jesosy Kristy hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Tsarovy fa ny devoly, ny satana, ny afo be, ny farimy rehetrafo dia mangovotra sy matahotra manoloana ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Ary ny devoly sy ny miaramilany dia mahafantatra tsara izay hafaran'ny sy ny zavatra azo azy ireo rehefa tonga ny fotoana farany, ka izay no mahatonga azy ireo manao izay hafany amin'ny lafiny rehetra mba hitaomany ny olona maro hiaraka aminy any amin'ny afo be sy ny aizina deniny ety ambonin'ny tany. Ary moa tsy samy mahita sy mahatsapy izany avokoa va isika tsiraray avy eo amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny toerana izay ifaneraseratsika, indrindra koa any amin'ny tempolin'Andriamanitra, fa manao izay hafany ny devoly. Ary tsy hoe ny kristianina rehetra na izay olona tonga ao amin'ny fiangonana dia olona resy lahatra an'i Jesosy Kristy tompo, fa misy ny olona izay efa nanolotra ny tenany manontolo ho an'i Jesosy Kristy tompo, efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpanapaka ny fiainany ka manao ny sitrapon'i Jesosy. Misy ny olona izay mbola tsy nandray azy fa tonga mba hitady an'i Jesosy Kristy tompo mba handraisany izany fiainana izany ka mba hitoerany any amin'ny toeran'ny mpandresy.
Misy kosa ireo atokon'olona izay efa nandre sy nafantatra ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra fa Jesosy Kristy Tompo no mpamonjy sy mpanavotra, kanefa kosa izy dia mitoetra any amin'ilay toeran'ny devoly, mbola miaramila n'ilay Satana sy ny Losifera. Ka ny ataony rehefa tonga ao amin'ny tempolin'Andriamanitra dia mitaona an'ireo zanak'Andriamanitra na mitaona an'ireo vahoakan'Andriamanitra na mitaona an'ireo ondry hanohatra n'Andriamanitra, hanohatra ny sitrapon'Andriamanitra, hiteny ratsy ny teny izay toriana ary hiteny ratsy hanao vavolombelon'ny mpandainga, hanameloka sy hanaratsy ireo olom-boaositr'Andriamanitra. Dia mbola any amin'ny toeran'ny devoly sy ny avobe no isy azy, dia mbola ety ambonin'ny tany ka rehefa rahatra izay. Androany Jesosy dia mampirisika antsika ary mampieritreritra antsika tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao, ametra-panontaniana hoe any amin'ny toeran'ny mpandresy va no misy antsika sa mbola miaramila ny devoly sy ny Satana isika izay miaino ity vatsim-panahy ity izao. Ary izay indrindra no amafisy ny bokin'ny Apokalipsy, araka izay nolazain'ity lehilahy antitra anankiray kristianina izay nijoro vavolombelona norenesintsika teo ny tantarany. Apokalipsy 2:7 tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izay maresy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ny hoe mpandresy dia olona efa nandalo fahateram-baovao sady maharitra mandresy ny fahotana sy ny fomba n'izao tontolo izao ary Satana, noho ny fahasoavan'Andriamanitra azony tamin'ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo. Ny mpandresy ihany no hodidinina fanoherana sy fikonomiana be ka mandatsy iray lasitra amin'izao tontolo izao sy ny faharatsiana rehetra mba amin'ny kolotsaina matimaty izay hita maso. Fa inona kosa no ataon'ny mpandresy sy izay maresy? Miaino sy mankatoy izay lazain'ny fanahy masina amin'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ireo olom-boaositr'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay anompony, ary mifikitra amin'i Jesosy Kristy hatrany izy hatramin'ny farany. Ary ny tenin'Andriamanitra sy ny fitsipika napetrak'Andriamanitra voambara ao anatin'ny baiboly irery ihany no ekeny, fa tsy miaino ny feo an'ireo miaramila ny devoly na miaramila an'ireo izay ambodia tafiditra ao amin'ny kianjan'Andriamanitra. Ny fanantenana sy ny fampanantenana ho an'izay mandresy ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary izay mandresy ihany dia hihinana amin'ny hazonaina izy. Ary izy tsy mba hiara-ny fahafatesana faharoa, azo mana miafina sady homena anaram-baovao any an-danitra any. Homena fahefana amin'ny fireneny jentilisa izy dia ny mbola ety ambonin'ny tany, ary tsy mba hovonoina ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany, fa homeny Kristy Jesosy voninahitra eo anatrehan'Andriamanitra ray sy ny anjeliny rehefa tonga ny fotoana fampakarana ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary hitoetra mandrakizay ao amin'ny paradisa. Izay no toeran'ny mpandresy. Ny zava-miafina momba ny fandreseny izay maresy dia ny fahafatesana nanavotan'i Kristy azy ary ny fijoroany vavolombelona mahatoky ny amin'i Jesosy Kristy ary ny faharetany ao amin'ny fitiavana an'i Kristy. Tsy olona mpiatsara velatsy, tsy olona feno fialonana, tsy olona feno fankalana, fa olona feno ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ny lalana rehetra izay alehany dia tsy mamandeha amin'ny lalan'ny fahotana, tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao na ny Satana, fa kosa mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fiainana. Fa ny olona kosa izay mbola miray petsapetsa sy manao ny fanaon'izao tontolo izao, ny olona izay mpiatsara velatsy sy ny sadasada, ny olona izay tsy mbola nandray ny fahateram-baovao, dia anisany mbola miaramila ny Satana ary dia mila manapo fa rehefa tonga ny fotoana izay
ialany ety amin'izao tontolo izao de ho atsipy any amin'ny farimy rehetra afo izy, ary mila mahatsiaro fa tsy misy itsony zany sokajy eo anelanelan'izany na ny rany fandiovana, tsy misy zany itsony hoe eo anelanelany de mbola mieritreritra rehefa maty, de mbola misy indray ny fanavotana faharoa tsy ry havana, na ny misy anao any amin'ny toeran'ny mpandresy na ny amin'ny toeran'ny resy, na ny misy anao any amin'ny fiainana mandrakizay na any amin'ny farimy rehetra afo. Anio ara amin'izany vatsim-panao omeny tompo antsika izany, misafidiana ny toeran'ny mpandresy amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fandraisana ny fanapahan-kevitra entitra sy tanteraka. Zay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy ny fanahy masina amin'ny fiangonana. Amen. Vavaka isika tompoko. Misaotranao zay Jesosy Kristy tompo, lay lohan'ny mpandresy. Misaotranao zay noho ny amin'ny teninao. Ary tena mamperitreritra anay ny teninao satria mampandiny tenanay sahady amin'izao voalohandohan'ny taona izao. Fantatrao mantsy ny aminay tsiraray avy, aminay izay nanatrika ity maraim-baovao ity, ary ho an'ny olona izay miaino an'izao maraim-baovao izao. Jesosy malalo, vangio ny fon'ny tsiraray avy mba tsy hamita tena, fa andinika lalina hoe any amin'ny toeran'ny mpandresy fa no isy ahy, sa any amin'ny toeran'ny resy. Mova izao miaramila an'i Jesosy Kristy sa miaramila ny Satana? Mova izao tena kristianina marina sa kristianina sadasada? Jesosy malalo, mangataka aminao zahay, mamindra foka mamela heloka. Aidino ny fanahinao masina ao anatin'ny tsiraray avy, ka tena hiasa mahery ao anatin'ny fon'ny tsiraray avy zany teninao amin'ity maraina ity. Aza avela tafandrimandry ny tsiraray avy, fa levolevony, motsamotsany amin'ny alalan'izany teninao izany, izay rehetra tsy nambolenao ao anatin'ny tsiraray avy. Ka raha misy re Jesosy mbola any amin'ny toeran'ny resy, any amin'ny miaramilan'ny Satana na ny Losifera, matoa izy na re zao teninao zao Jesosy de tianao izy hiova fo, tianao izy hiala amin'ny ratsy fanaony, ary tianao izy handray anao tompo sy mpamonjy ny fiainany, mba hihinana amin'ilay azonaina ka handovany ny fiainana sy toerany any amin'ny toeran'ny mpandresy. Ianao nefa Jesosy tsy mba manery, fa Andriamanitra be fitiavana ianao, mandondona moramora eo am-baravaran'ny fonay. De rehefa mandre ny teninao zahay ka resy lahatra ny fitiavanao amin'ny alalan'izany teninao zany, de manokatra ny varavaran'ny fonay ka manaiky ny ho sasan'ny teninao, de manaiky ny ala amin'ny ratsy fanaonay sy tsy hanao ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fanaon'ny Satana izay miaina ao anatin'ny aizina, dia manafaka anay ianao ary dia manangana anay olom-baovao. Fa rehefa manamafo izahay, rehefa mireare izahay, mihevitra fa ny herin'ny tenanay sy ny vahalalànay sy ny valananay sy ny vola aman-karenanay sy izao firereana izao no mitoetra antinay, dia any amin'ny toeran'ny resy no misy anay. Ary raha mbola ny fankalana, ny fiatsaram-belatsihy, ny fialonana, ny zavatra atsy rehetrarehetra sy ny fanaovana vavolombelon'ny mandainga hanameloko ny namanay no toe-po sy ny toe-tsainay sy ny toe-panahinay, de mila mana-po zahay fa any amin'ny farimy rehetra afo ny toerana misy anay ary amin'ny toeran'ny resy. Jesosy io, ataovy mandiny tena ny tsiraray avy, mba tsy hamita tena, fa tena ho kristianina marina, mitondra ny tapaka-anaranao de manao ny fomba mampanaonao rehetra Jesosy na amin'ny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Aokary Jesosy zany teninao zany amoa avy za TOERAN'NY tsanapataperana aty anatinay tsiraray avy. Misaotra Jesosy. Hoy Jesosy Kristy tompo, mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ho azy ny voninahitra, ho antsika kosa ny fandinitena lalina amin'ity andro anio ity. Ho anao ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ny dera sy ny atsara voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.